Nangorom-potsy sy hipoka maraina ny kianjabeny Mahamasina androany. Toy izao ny fibosesiky ny olona anotrona ny kandida marika ravalomanana. Nisy tamin'ireo olona ireo aza no niomana andro maromaro mihitsy andeha tamin'ity faradoboka ity ka niala vao maraina tany an-trano sy niomana tamin'ny sakafo mihitsy mba hahazo toerana tsara. Fito dia efa tonga tetika izay telo mianaka. Tondra sakafo eo ambany io mihitsy ny sakafo neto. Entana kely ny dada ako satria efa ela ny tediavanay azy amin'ny fahoriana. Eny aminay eny dia tena mijaly ny vahoaka tsy mihinan-kanina intsony. Tapa-kibo no hohanina. Dia efa niomana tompoko ny tamin'ny androany ary tamin'ny valo sasany izay dia efa tonga teto. Ny anton'ilay tonga lobe dia fifaliana ary efa tsy andrina izy ny atongavan'ny 15 décembre amin'ny hoe anaovana fanentanana ho an'ny dada amin'ny 19 décembre. Ny finoana n'Andriamanitra fa Andriamanitra nanolotra ny dada hitondra ny Madagasikara efa hatramin'ny voalohany ary efa fantatry dada hatramin'ny voalohany fa misy azo ala alandrivotra nefa dada skivy mihitsy dada. Tena fitiavana ary tsy misy tambiny no nahatongavan'ireto olona marobe eto Mahamasina ireto. Miray fo tanteraka amin'ny kandida marika ravalomanana amin'izao akatoky ny fifidianana izao ary mahatsapa fa ny kandida marika ravalomanana irery ihany no any hanavitra ny firenena. Mampahery ny dada ary mivavaka ho an'ny dada amin'ny falany dada mivavaka ho azy nany izy. Dia mirary soa ny dada zany mba hery foana ary isika izay mpanohana ny dada mila mitondra mbavaka azy mba hahafahany mandresy amin'izao fifidianana izao ary mirary soa ihany koa ireo mpanohana rehetra ny dada mba hifidy fa tsy ho isan'ny olona fotsiny mandray anjara amin'izao propaganda izao. Dada no riarian'ny malagasy ary tsisy olona afaka misono ny dada afa-tsy dada ravalomanana nomero 25 amin'ny 19 décembre. Tsara ny manamarika fa betsaka noho ny tamin'ny faradoboka ny fiodinana voalohany ny olona tonga teto Mahamasina tamin'ity faradoboka androany ity.